Iverina eny Kianja indray isika ao anatin'izay baolina kitra izay fa dia nanomboka omaly sabotsy tetsy amin'ny Kianja Sabotsynamena ny lalao baolina kitra izay karakarain'ny fikambanana mpikitra eny Sabotsynamena ka anisan'ny mandray anjara amin'izany ny Cheminots izay arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity izay nivoaka nandresy tsara fanombohana tamin'izany fifaninanana izany. Raikitra indray ny lalao baolina kitra sokajy zokiny izay karakarain'ny fikambanana mpikitra etsy Sabotsynamena ho an'ny sokajy senior vétéran ary ny super vétéran sy ny mihoatra ny 50 taona. Omaly sabotsy ny andro voalohany ho an'ny sokajy vétéran. Tsara fanombohana ny Cheminots manao akanjo mena amin'ny sary rehefa nandresy ny tompo tanàna tamin'isa mazava 3-0. Teo amin'ny 7-30 napiditra ny baolina voalohany ny Cheminots tamin'ny alalan'ny Rodin loha larana ray ny ohatra ny isa teo izay io isy ihany koa no nentin'ny rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nampiseho ny herin'ny tanteraka ny Cheminots nanodikodina ny baolina ka mora ho azy ireo no napiditra baolina roa teo amin'izay fidirana faharoa izay tamin'ny alalan'ny aja izay iloha laharana azan'ny Cheminots hatrany.